politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Dia nanapa-kevitra fa hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitry Madagasikara. Ho isan'ireo ilatsaka ho fidiana ho ben'ny tanàn'Antananarivo renivohitry Madagasikara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha ny fanambarana nataony anio. Noraisiko izany fanapa-kevitra izany ho fanarenantsika miaraka ny renivohitry Madagasikara ary ho fanomizana ny tolona ho fanavotana ny malagasy. Araka ny fanazavany dia androany ihany ny tenany dia ametraka ny fangatahana ny antota taratasy ilaina amin'ny fanatanterahana izany. Mino aho fa tsisy intsony ny sakatsaka tsy ahafahan'ny kandida ilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana izay ho avy. Izay ireo zany samy ao anatin'io daholo, zany hoe fikambanana sy vovonana eo amin'ny 10 eo zany no miaraka ao. Dia ry zareo no mahita ny fomba fiasako sy ny hoe fanaovako zavatra dia nanolotra zareo hoe mila tsara ianao izy fa ho tohananay fa tena sûr zay fa vitanao io. Zay zany natonga nanao an'izy moa za koa vonona raha teo amin'ny maha hoe zanak'ambavady tokana anahako. Manolotra ny Lolita Rasoarimanana ho kandidan'ny ben'ny tanàna ao amin'ny kominina Ambavady tokana ny vondrona VHL na vondrona Ambavady tokana tsy mialonjafy. Zany hoe fikambanana zany izy io entina hanasoavana ny mpiarabelona dia mijery lavitra kokoa fa tsy ny ambanimaso ihany. Zay zany tena dikan'ilay VHL. Mila betsaka zany ny zavatra lesika hitako izay tokony harenina eo amin'ny faritra dia zay no nanapa-kevitra hoe alao manao fikambanana zany hanasoavana ny mpiaramonina. Zay no natonga anay hanao ny fikambanana VHL io. Raha ny fampitamba-vaovao iray, vondrona izay ahitana fikambanana, vovonana politika ary atoko politika izay resy lahatra fa ity filohan'ny fikambanana VHL na vonona hijery alavitra ity no afaka hanafaingana ny fampandrosoana ao an-toerana. Indray aloha dia efa tena vonona zahay hitondra ny anjara birikinay hanasoavana ny commune zany. Ny commune zavatra tiako atao zany dia hampandroso an'ilay faritra tokony hoe misy zany fampianarana karazana asa tanana na hoe ataontsika ohatra hoe zaitra na hoe mofomamy na hoe taovolo afaka ataontsika daholo zany ary ataontsika tsy andoavam-bola. Iny foana ny sakana zany tsy avitan'ny tanora mahay zavatra le saram-pianarana dia ny vinantsika zany hoe hanampy an'izy ireo maimai-poana. Zay zany tena tiako hoe hanetanana ny tanora satria miainga avy amin'ny ankizy sy ny tanora ny fampandrosoana. Ireo misalahy anoana izany moa dia ahitana ny firaisan-kinan'ity tanindrazana na AFTT, atoko politika MFM, atoko politika ALDR, ny fikambanana Betsileo-Miray na FIBEMI ary ny VHL. Nisy moa omaly ny fidinana ifotony teny an-toerana nataon'ity kandida ity izay nanazavany ihany koa ny vinany mikasika ny fampandrosoana an'ity komunina ity. Ny VHL ihany koa zany dia efa manomana ireo jiro zaraina ho apetaka tsirairay amin'ireny fokotany ireny. Maimai-poana daholo moa zany ny hatreto ny zavatra natao satria dia hoe ho fanampiana mihitsy ilay izy ho an'ny mpiarabelona. Mizara foana zany ho an'ireo olona izay tena hoe sahirana ary mbola tsy nitsahatra ny hoe hizara izay zavatra afaka atao zany dia miezaka foana manao izay azo atao.